mazava ho azy ny fandarana meteo no arahanao amin'izao fotoan'izao araka ny sary famantarana iny manao ana toko dia iverina ny ora-pahavaratra amin'iny faritry ny avoatany ray manontolo iny atoato mila miomana amin'izany ny faritra voatonona teo dia ity ary ny vinavina ny toetry ny andro amin'ny rapitso maraina anorana tandrifin-drahona avy hatrany alenosy be sy samby rano any tahak'izay ihany koa ny morontsiraky sofia ny ilany atsinanany betsiboka sy iorombe iny ary ny aty amin'ny faritry otomatsiatra andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny any amin'ny faritra sisa ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola itoy andrahoana trany any avaratra atsinanany Madagasikara iny fa mety arahana oram-baratra izany indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina any aloatra mangory sy ny faritra atsinanana iny dia anoram-baratra ihany koa reto faritra maro izay ho tomonoko anao manaraka reto any diana any ny any amin'iny faritra anosy iny ny faritany Mahajanga Antananarivo ary ny faritany Fianarantsoa ray manontolo ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy masoandro mahakasika ny maripana indray dia mbola manevokevoka hatrany amin'ny mahandro fahavaratra antsika ho amin'ny rapitso maraina zao dia 9 hatry amin'ny 12 degré celsius ny faritany Antananarivo sy Fianarantsoa ny any amin'ny morontsiraka kosa dia manodidina ny 4 hatry amin'ny 9 degré celsius ho amin'ny rapitso tolakandro ny faritany Antsiranana 3 degré ny faritany Mahajanga sy Toliara 4 degré ny aty amin'ny faritany Toamasina aty 3 degré ny aty amin'ny avoatany dia 7 hatry amin'ny 3 degré celsius dia reto indray vaovao manaraka raha evoaka ivelan'ny Madagasikara isika dia ibalika be ny masoandro any Paris any anorana malefaka ao Nairobi andrahoana ny andro any Johannesburg ifandimby ny rahona sy masoandro any Milan anoram-baratra any amin'ny faritry Bangkokiny ny faritra manodidina ny Madagasikara izany hoe marimarina kokoa dia ny nosy ifandimby ny rahona sy masoandro any La Réunion sy Maurice andrahoana ny andro any Seychelles anoram-baratra ny faritry Comore dia hateo indray aloha ny meteo azona rosoantsika ho amin'ny tsialateza dino hatrany ny mitsidika ny page Facebook ny meteo Madagasikara fa misy vaovao isan'andro ao amin'ny veloma tompoko.